Tsy alalavitra an'izay isika nitondran'ny directeur général de service foncier fanamariana ny makasika ny vidin'ny tany eto Madagasikara arahantsika toy izao manaraka izao ary ny fanehoan-kevitra. Ny fourchette de prix en-temps zany arakaraka les situations arakaraka les toerana ihany koa. Raha eto Antananarivo zao raha ny tany-panjakana dia mbola ao anatin'ny révision mihitsy fijerevana indray zay fanovana hoe inona no manahoana ny fomba hivarotana indray ohatrinona ny varotana ny tany-panjakana mbola ao anatin'izay ka mbola tsy olazaiko eto aloha ohatrinona izy fa raha tany privé kosa indray dia misy fourchette mihitsy voalaza ny anivon'ny service ny centre fiscal manana lizy dia fa manana le fourchette de prix fa raha mitoerana ambanivohitra aloha dia mazava ho azy fa mbola mora amin'ny tany eto Madagasikara mety misy hatrany amin'ny 200 misy hatrany amin'ny 500 misy hatrany amin'ny 1000 ary mety carré varotan'ireny société civile société immobilière reny satria arakaraka le accessibilité à l'état zany no arakarak'izay no vidiny. Raha ny taloha teo zany nanomboka tamin'ny 2010 teo nelanelany teo ny fourchette de prix nampiarina dia hoe teto Antananarivo raha ny tany-panjakana dia manodidina ny ray alina ka hatramin'ny ray hetsy ariary mètre carré. Fa rehefa jerena amin'izao fotoana izao amin'ile hoe fananatany fototry ny fampandrosoana dia fa ambany dia ambany zay fa tokony jerevana indray ny fanamboarana an'izany.